ampifaliana mandrakariva ary avana anao zao tsika miona toy zao ny ten'Andriamanitra indray ary andray ny afatra tsara mofinaina ho antsika amin'ity ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy famindramporo amin'ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanaka indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alakamisy 4 Jolay 2022 imaninantsika no hevitra hoe miaraha mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao. Andeha ariavana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Jehovah, efa nandinika ahy ianao ka mahalala, ianao no mahalala ny fipetrako sy fitsangako sady mahafantatra ny hevitra eny lavitra eny. Voadinikao ny toetro na mandeha aho na mandry ary fantarao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehovah, manodidina eo voako sy eo anatrehako ianao ary apetraka ao amiko ny tananao. Fahalalana magaga ay loatra zany, eny avy loatra ka tsy tratro. Amen. Sautanao zahay rirahy, nos ataonzao bilisa, ireo asy zay natao, apetraka mba ho anao, ireo dimampolo taona, niarahana ny asa, tsy navelanao afona, ireo ezaky zay voakasa. Irao ani Jehovah, raha mbola velona ianao, moreny izao tontolo izao hoe, vonina hitra sy terano hatolotra ho anao rira. Mizahay fa teo mianao, hiandra-manitra sy to, nampitombo ireo talenta, zay niterananao Jesosy. Ezaky zahay anio, nianatsary zay natao, karaha sy nitadino, eo ianao miany zanaka. Irao ani Jehovah, raha mbola velona ianao, moreny izao tontolo izao hoe, vonina hitra sy terano hatolotra ho anao rira. Irao ani Jehovah, raha mbola velona ianao, moreny izao tontolo izao hoe, vonina hitra sy terano hatolotra ho anao rira. Ivavaka isika. Ry Jehovah Tompo-Andriamanitra io, Andriamanitra tsy manavaka ianao ary mitarika sy mahay mampiaiky ny olonao ny famonjena ataonao no ny serinao. Midera sy mankalaza ny arinao masina izay noho izany ary mivavaka aminao. Tompo, malona ny fahalemenay dia mangataka famindramponao zahay. Mamindrafo aminay ary mamelany erikay. Afao zahay. Fa ny fananao masina izay anazavanay ny amin'ny fanambaran'ny teninao, zovakina aminay. Amantaranay ny sitraponao Andriamanitra. Aminaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity unité ravana dia hitanao ao amin'ny filazantsara araka ny Luka 9:1-9 ka hatramin'ny 7. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary taoriana kelin'izany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohatra nitoro ny filazantsara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny 12 lahy nanaraka azy. Mba amin'ny vehivavy sasany izay nosotraniny tamin'ny fanaratsy ny aretina dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahan'ny demônia 7 sy Johana vadiny Koza mpitandrina ny fananan'i Herode ary Sosana mba maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
ravana malala ho aminao ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy ilay mampahery antsika ary mitarika antsika mandrakariva amin'ny fitoeran'izany ity anaty nofinaina vakina tamintsika teo entsika filazantsara alika toko fahavalo andimy voalohanka hatramin'ny fahatelo dia milaza amintsika ireo karazan'olona manaraka an' Jesosy ireto ny satonany olona manaiky ho mpianany zany andimy voalohany lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohatra ny toro filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary ny 12 nanaraka azy hoy ny fitantarana eto midika izany ry havana fa izay manaiky ho mpianany na fony zavatra rehetra no may manaraka an' Jesosy ary tsy manaraka azy hitsangatsangana akory fo mpiara-miasa hitory ny filazantsara mazava arak'izany fa tsy olona mpitady tombontsoa manokana no manaraka an' Jesosy fa izay mafoy aza akavony kitory ny filazantsara fa izao koa sationany ny olona efa nisitraka amin'ny famonjena zany hitany andiny faharoa ry havana voalaza eto fa nanaraka an' Jesosy koa mba amin'ny vehivavy sasany izay efa nosotraniny izany hoe ireo izay tena efa nahatsapa mivantana ateo amin'ny fiainany fa Jesosy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao tsy olona tantarana fa tena niaina mihitsy sy natsapa ny herin'i Jesosy ka resy lahatra amin'ny finoana azy azo lazaina mihitsy koa hoe efa niona tamin'i Jesosy ary ianao mba ahoana manaona izany santionany inona ianao fa tiako ry havana ny zavatra mbola hita eto fahatelo santionany olona vonona hanompo azy zany koa ry havana santionany olona izay vonona hanompo an'Andriamanitra hanompo an' Jesosy mbola mafisiny eto fa misy olona hafa koa izay ambara amin'ny hoe mba maro hafa koa izay manompo azy tamin'ny fananany midika izany ry havana fa rehefa nanaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny olona dia tsy ny tenany ihany no atolony hanompoana an'Andriamanitra fa izay rehetra azy koa dia fony anohanany miasa fitoriana ny filazantsara mba nenesan'ny olona rehetra ny famonjena atraiza ny fahafoizanao ao amin'ny asa fitoriana ny filazantsara fanontaniana miperaka izany ry havana manao ny fiainanao ny hoe ianao mandray an' Jesosy io mila mitory ary vonona hanompo azy tokoa ary indrindra mahatsiaro ny famonjena izay nataony taminao ary dia mpianina ianao ka maniteraka izany rehetra izany saina izany ry havana ho voninahitra Andriamanitra andeha hivavaka antsika tompo misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza fa ny olona manaraka anao dia ny manaiky ho mpianatrao sy efa natsiaro ny sitraka famonjenao ka vonona hanompo anao amin'ny zavatra rehetra amin'ny fananana amin'izay tropelatanany hoe titoriana ny filazantsara tompo mamelaka manokana ny tokantranonay aminao izahay ho tarihinao ka ianao no miara-manapaka sy mandidy aminay ary anapahifana amin'izany eny hamonjy ampaherana keo amin'ny fahoriana mianjady aminay tompo ta ireo manana ndraikitra amin'ny fitsaboana ka nasitranareo marary mila ny vavakay ampiarezanareo manamanjo anomanareo mareo sikolona sahirana sy hitahinao ny fiazakazahanay ny asanay ny fikasanay ny fianarana satria ampy-mizaro anay mantsy ny fahasoavanao ta io ny firenenay ka esa mahery nyfananao masina amin'ireo tompona raiky mpanjakana sy ny vahoaka malagasy ny vavakay dia atao anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra sy mpamonjy anay nampianatrinay koa ny vavaka manao hoe ranay eo izay ny an-danitra ao masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie sitraponao ety an-tany ho takina any an-danitra mehona an'io izy arina sahaza ao anay ary mamelà ny helikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raha isan'ny finoana ry havana nizodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy i Jehovah mpiaro anao i Jehovah mifialofanao amin'ny ankavananao ny masoandro tsy mba mely anao noho ny andro na ny volana noho ny alina Jehovah hiaranao amin'ny ratsy rehetra eny hiaro ny fanahinao izy Jehovah hiaranao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay amen teo an'Andriamanitra hery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen